Ombatsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana aminy. Dera sy mame voninahitra anao manakarivo zay raha eo fa raha mbola velona koa dia idiranao zay raha mbola mena koa dia saotranao lalandafo zay. Koa ataovy eo mba hafanay manakarivo amin'ny fiderananao satria no velominao ainy zay namindranao fo zay ka natratrotry Alahady fa 15 Aogositra 2024 ty dia ny Alahady fa 12 manaraka ny Trinité. Alahady ny aumônerie nationale manengy sary ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Dia aminay rehetra ny fafenony fanano masina ay zanaka fanahy masina. Amen. Ny anjara Mofonaina ao antsika ty Alahady fa 12 manaraka ny Trinité ty Alahady 15 Aogositra 2024 dia ny filazantsara Lioka 20 raisina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Lioka 20 raisina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara ô, inona no ataoko andovako fiainana manakizay? Fo Jesoa taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy raha ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangatsanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandainga, manajany raha ianao sy ny relinao. Ao kosa izy, zany rehetra zany dia efa notanemako hato ny fony ao mbola kely. Ary rehefa nandeha zany Jesoa dia izy taminy, mbola diso zavatra ray loha ianao, amin'ny ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo dia nanangakitra an-danitra ianao ary avy malaga. Ary rehefa nandeha zany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanakarena dia nanakarena izy. Ary Jesoa raha nijery azy dia nanao hoe, manahoana ny asarotry nidirany manakarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa moramora koa ny idirany rameva amin'ny vody fanjaitra no nidirany manakarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay nandeha dia nanao hoe, izy indray moa no azo vonjena? Fo Jesoa, zay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Toa Petera, indro zay efa nafoy zay nety ho anay ka nanahaka anao. Hoy Jesoa taminy, azoko aminareo marina tokoa, tsy misy olona zay efa nafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, zay tsy handray be lavitra amin'izao ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana manakizay. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana manakizay. Zava-dehibe andray be lavitra amin'izao fiainana ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana manakizay. Ahoana natanterahana izany? Ny natanterahana izany ry havana dia ny fanarahana an Jesoa, ny fafozana ny zavatra rehetra fa Jesoa no atao laharam-pahamehana sy atao zava-dehibe amin'ny fiainana. Jesoa mantsy ny ananantsika fiainana dia le fiainana manakizay. Izy le fananganana matsy ny fiainana, izy nefa niteny zay mino azy dia manana fiainana manakizay, zay tsy mety mino no eroana. Ka ny andro ity aokitsika tena naradian'i Jesoa marina, afony zavatra rehetra ka naradian'i Jesoa. Fa raha tsy Jesoa nataontsika laharam-pahamehana amin'ny fiainantsika fa zavatra hafa dia tsy handeha handray zavatra be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao tsika sy amin'ny andro avy dia fiainana manakizay raha Jesoa ny laharam-pahamehana amin'ny fiainantsika. Dia Jesoa tokoa no laharam-pahamehana amiko sy aminao satria Jesoa ilay zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra, izy ilay fiainana ao an'izao tontolo izao sy fiainana manakizay ho asianao. Amen. Tera sy misaotranao izay tompo fa tsy nafeninao anay ndraisanay zavatra be lavitra na dia amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny avy dia fiainana manakizay rehefa tena manaraka anao tokoa izay ary mafony zavatra rehetra. Dia ataovy mitodika eo aminao izay tompo, fa ka namiza moa izay fa ianao no manana ny teny fiainana manakizay. Dia sitrakay ny hivavaka hoe, anay izay ny an-danitra, amasina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ity atany tahaka ny an-danitra. Menay niny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery
amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny naharay zanakary fanahymasina zao isan'ny finoana sy fanantenana fitiavana izany. Ary Andriamanitra mivedanana zay nitonona ny Jesoa tombontsika mpian'olona lehibe niala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany hoe tanterekanareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.